Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena. Ny zavatra entintsika amin'izao fiandohany herinandro izao dia ny zavatra tena somary manahirana ny atrehan'ny malagasy mpiray-tanindrazana ny fiainam-pirenena ankehitriny na amin'ny ara-politika io na sosialy io na toe-karena io ambetentsika foana matetika ny hoe tetezamita sy ny sisa fa misy olana angezabe zay mba azo resana ihany koa ny mahatonga an'izao toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao. Voalohany aloha eo amin'ny resaka ara-politika any tena satria mitondra firenena resaka politika io dia efa naverimberiko teny foana ny hoe ny politika ny tsy ratsy tena tsy ratsy ny politika fa tena faran'izay tsara raha ohatra ka ampiaritsika amin'ny tena izy zay satria nahoana misy fianarana ianarana izy io ambeteniko zany azahoana mari-pahaizana ambony izy io mitaky zavatra betsaka izy io ary ny politika tadio tsara fa misy karazany fa amin'ny ankapobeny dia misy ny atao hoe politika mpitantanana na inona zany politika na sosialy na toe-karena na politika inona no ataonao dia misy eo amin'ny resaka le hoe fitantanana io no zavatra angezabe tokony ho jerena mafy ao anatin'izay inona ary no mety mahatonga le fitantanana matetika misavoamboana le fitantanana matetika micrée problème hafa le fitantanana micrée insécurité le fitantanana micrée zavatra be da be zay tena hoe tsy capté mihitsy amin'le fiainana iainan'le firenena indraindray ary mihoatra lavitra mihitsy ny zavatra miseho ao anatin'le izy dia ao amin'le politika mpitantanana inona koa mahatonga an'izay hoe mahatonga an'izay zavatra miseho zay dia ny fiaraha miasa ao anatin'le izy dia rehefa aveo le izy mitsikafona dia hita maso dia na ny olona ary amin'izay fotoana zay dia tadio tsara fa mety tafalobava hoe fa ahoana ihany ty resaka politika ty zay ve ny tena politika zay ve le tena zao raha zavatra tokony ondrehan'ny mpanao politika amin'ny zavatra anankiray ka tena imasoana amahana olana dia tadio tsara fa tokony ho vaovany olana ao anatin'le izy ty mafimafy kely ty teniko anankiray ty somary mampalahelo ihany amin'ny lafingray nefa tsy maintsy tenenina le izy hoe samytsika rehetra zao tsy hoe nahita amin'ny fitantana amin'ny mpitondra teo aloha tsy afenina zany samy nahita amin'ny asa ny resantsika tsika tsy miresaka vie privé an'olona tsy miresaka ininona amin'ny fanatanterahana dia azo lazaina hoe tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondran'Andriamatoa Andrajoela zany nisy zavatra namirapiratra be da be hita maso mihitsy ary misy nampiavaka samy hafa mihitsy ny fitantanana nisy hatramin'izay zay ataontsika hoe tao anatin'ny filan'ny olona sy ny zavatra misy rehetrarehetra raha tamin'izany ange nisy ny varitsino sy ny karazany tsisy ange filoham-pirenena na mpitondra firenena anankiray ka hoe amoky resaka sosialy vary isaky mandeha amponina ao aminy fa tsy maintsy ny marefo tsy maintsy ny sahirana no avotana amin'izany ao anatin'izany rehetrarehetra zany marina fa ao resaka sosialim-bahoaka ohatran'izay fa betsaka ny sosialim-bahoaka tokony himasoana mety misy ny ampy mety misy tsy ampy tsy maninona fa raha ohatra zany miara mifantoka amin'ny zavatra ohatra zany ka manampy an'le mpitondra ka hita maso fa tena hoe filan'ny vahoaka
inona ny mampisalasala ny tokony hanampiana azy. Fa ny problème dia zarazarain'le saina amin'ny mpanao politika tsika ao anatin'le firehana samihafa dia misy takaitra ngezabe mipetraka. Nefa raha ohatra ka mijery zany zavatra mahasoa daholo, io zao ny resaka hoe téléphérique sy ny any, tsisy ny ilana an'io amin'izao fotoana nefa. Manahoana ilaina le izy. Hoalefa le izy ny lalabe ny tokotany andaniam-bola sy ny sisa. Ai. Fa matsim-bola amin'ireny goavana be ary misy lalàna ngezabe. Ka rehefa tamin'ny andro ny filoha teo aloha daholo zany rehetrarehetra zany nareo mpitondra amin'izao fotoana aloha dia misoran'Andriamanitra fa namatam-bonina. Continuité de l'État ny tadiavina. Ary raha ny tena marina ary raha tena ao ny fihavanana ara-politika, ny etika politika sy ny fidélité politika dia tokony misaotra sy mankasitraka. Eny fa na dia nisy problème marinareo amin'ny ara-politika tamin'ny mpitondra teo aloha, tokony hisaotra sy hankasitraka azy satria mba noho ny asa nataony. Ny famitana ny asa marina fa hoe azonareo atao mihitsy hoe vita ny ohatran'izao, namboarina ny ohatran'izao, sahala amin'izao tamin'ny androny ihany mbola tsy vita, tsy fantatra ny antony fa ve tsy maninona. Ny olona afaka mitsara hoe bon tamin'ny androny ihany io fa nivitain'ny fitondrana ohatran'izao sahala amin'izao. Zay ny tadiavina capter kokoa les communications politiques misy any amin'le vahoaka amin'izay fotoana izay. Fa raha ianao mbola mametraka otrpo politika de la politika ao anatinao tsy capter ireo olona ireo fa lasa mpifahavalo sy ataontsika hoe lasa mifandiso hevitra foana. Ka na izy dia aveo manana tombon-dahany be ny mpanao politika rehetrarehetra, samy manana an'izay tiany holazaina sy samy manana an'izay tiany hampangaina, samy manana an'izay tiany haratsiana, samy manana an'izay tiany holazaina rehetrarehetra ao anatin'izany. Zay nge le olana mipetraka eto amintsika. Ny zavatra misy ihany koa anisany mahatonga ny toe-javatra misy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana andavanandro. Ny vidin-tsakafo sy ny sisa zany sy ny entana ilaina andavanandro dia nanasarotra ny fiainan'ny olona maro. Betsaka no miteny hoe efa mora zao ny fiainana, mora manao ahoana. Zay mifanontaniana pe manao ahoana ny fidiram-bolan'ny olona ao anatin'le karaha vary ve ny nampidinonao, ny hena ny vidim-bary sy ny sisa, manao ahoana ny fiainan'le tantsaha. Io nge mahatonga an'le tantsaha mitary fitakiana goavana be io hoe mijery marimaritra tokony iraisana ao anatin'le izy, fa tsy atao fotsiny hoe bon rehefa zany dia ataoko mora ty, fa misy zavatra takiana. Raha ohatra ianao ampidina mora, inona ny zavatra mety misy ao anatin'izay. Mandeha amin'ny antonontonony afaka micomprendre ny olona rehetrarehetra ao anatin'le izy. Ny vidin zavatra zao tena betsaka no mikaikaiky, efa betsaka ny fiaka mpanararoatra koa moa etsy an-daniny mahita ny zavatra any. Reny koa tokony mba jerena ihany koa milamia. Eo ihany koa ny fantrana sy ny tsy mifananana asa. Betsaka ny olona tsy manana asa maharitra na manana fidiram-bola ambany. Marina ve sa tsy marina zany? Akozin'le inona daholo zany alao nareo ny amaly azy no ny antony inona daholo. Donc zany mila fanamboarana be da be ny fomba politika mpitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Resa fatapahan-jiry matetika sy ny sasany amin'ny faritra any amin'ny sarotra mahazo, ao koa ny faritra sarotra mahazo rano madio dia eo koa ny resaka kolokolo, mbola lehibe ny kolokolo izay misy ny fiatraikany amin'ny tolotra omen'ny fanjakana sy ny fampandrosoana. Raha manaiky an'izany tsika, ny kolokolo anie dia tadio tsara eto somary ampimekely atsika ihany matony dia volona napetraka Andriamanitra tety ambonin'ny tany tsy nesorony teny dia na ilainy ireny mba hiadivantsika ao anatin'izay. Ny kolokolo anie tsy hifony, tsy ho fony io fa azo ahena io. Ka rehefa miena ny fanaovana kolikoly, naiza zany ny tiako tenenina, dia lasa kamo ny mpanao kolikoly mifarany. Tonga amin'le fitenena hoe tsy skill tsony sa tsy marina zany. Tonga amin'izay fitenena zay nefa rany, tonga amin'izay fitenena zay nefa rany tsy skill tsony fa alao hijanona dia mijanona ho azy any iny aloha dia memena. Dia amin'izay fotoana zay tsy manitona ny olona tsony ny hoe andeha anao kolikoly. Tsika sady ao anatin'ny famakafakana, ao anatin'ny fifampitezana, zay ny zavatra misy ao anatin'le izy. Dia eo amin'ny resaka hoe ny lalana sy ny foto-drafitrasa maro dia misy ny simba manasarotra ireny ny fitaterana sy ny varotra. Eo koa ny resaka fahasalamana, mbola tsy ampy ny hopitaly ny fanafody ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny fitaovana any amin'ny sekoly maro.
manampy an'izany ny fiovaovan'ny toetrandro a misy ny ahitany any atsimo rivododa sy tondra-drano amin'ny faritra hafa izay manimba ny voly sy ny trano. Ireo olon'ireo dia mifamatotra ka mila fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra miakina ary ny olom-pirenena mba ahitana vahaolana maharitra. Fitianiko ary le izy dia hoe ny zavatra takina zany eo ajanony ty resaka ady la politika ty fa ny ady la politika ianareo io mahatonga ny fitantanana tsy misy dia tsy maintsy vahoaka foana ny fesona ny fieboebona ao anatin'ny fahazahoana fahefana ny fanapara-pahefana zany rehetrarehetra zany miteraka olatra sy takaitra ngezabe zany eny anivon'ny olom-pirenena sy eo anivon'le firenena na inona resahantsika na inona resahantsika ka anisan'ny sakanarany tsy mampandroso. Azakarytsika raha ohatra ka mandeha ny resaka be valifady politika ohatran'izao salavizao misy zavatra taratry ny olo zay ny ataontsika mpanara-maso ny vahoaka malagasy ary ny fahasahina milaza marina ao anatin'le politika mpitantanana amin'ny olom-pirenena zay ka ho an'ny fanaovana politika eto amintsika le izy azakara koa tsika raha hoe eo indray fa manomboka indray ny ohatran'izao rehefa misy hetsika politika sana io indray dia le izy matoa ny olona miteny hoe io indray dia fantatry ny olona hoe zavatra miverimberina sy efa fahita foana ny zavatra misy eto dia mahatonga an'le olona misaintsaina zavatra maro miapanga mpanao politika sy ohatran'izany zao a fialan'le iverenako kely zay fialan'le filoha teo aloha amin'ny ankapobeny ny resahako rehefa ny seo reny hetsika eny reny aloha dia efa nahitana zany hoe tsy dia tiatsony korotana ny olona tao anatin'le izy fa dia nataon'ny mpanao politika sy ny anina moa zany ny fomba rehetra ny elan'le filoha teo aloha ihany koa nanam-pahendrena tsy nametraka valifaty na sahala amin'izany satria nahoana raha amin'ireny ny fandirotra sy fanenjana dia tadio tsara fa sarotsarotra ihany manahirana mampisara-bazana fa mipetraka ihany le fahendrena tao anatin'le filoha teo aloha hoe bon eo aloha zay zany dia tsy tiany ny fandritahan'ny malagasy samy malagasy ao anatin'le izy ianao tadio tsara fa na ianao miaino io na izaho miteny ty za tsy tompo-teny fatratra mihitsy hoe be da be ny olona ty ana sahala amin'izao tsy maintsy misy olona tsy tia ao ny olona tsy tia dia mitady ny fomba rehetra ihany koa zay fomba rehetra hitany fa mety andavo anao ny olona ty miezaka miaro sy ny sisa dia io le zavatra miseho ka tao anatin'ny resaka raha politika nge manana solom-bavambahoaka firitsika tao anatin'izay fomba fitondrana sy ny sisa ohatra ny amin'izao fotoana manana bera firitsika ny zavatra nisy tao anatin'izany dia zao rehefa niseho ny zavatra ohatra rehefa ohatra ka hoe nanaiky marina zany fomba fitondrana ka misy ny fitiavana tao anatin'le izy ka niteny hoe andravany antenimera sy ny sisa tamin'izany dia tokony mba tonga dia nanaiky an-tsitrapo tao anatin'izany ilamina ny toejara ao anatin'ny rafitra zay mety arahana fa ny zavatra nisy ny fampiziriziry teo dia io moa izy anareo mpanara-maso ny vahoaka malagasy tsika tsy andeha naratsy an'izan'izy na hiteny an'izan'izy fa ny fizotra ny zava-misy samy raha mahita ao anatin'le izy ka zay ny tenenantsika hoe indraindray koa miteny ny olona hoe ny olona hiezaka anao zavatra tsara tsy tian'ny olona tadio tsara mafilopiany tao anatin'ny fahatanorany ary nanao ny eforo arak'izay ho tratrany tao anatin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara dia mety hipetraka ve fanontaniana petraka hoe mitombona tokoa ve ny resaky ny olona hoe raha ianao mieritreritra anao zavatra tsara dia miomana fa ho be fahavalo dia misy toetsaina ve mipetraka ny tombona koa ve fanontaniana mipetraka le izy tsy hamarintsika ny hoe ny malagasy dia mifampisitona midina fa tsy mba mety mifampisitona miazatra dia mitombona koa ve tena mitoetra eto amin'ity Madagasikara ty ny lovana petraka-kaina ina moa lovana petraka ny fialonana mazava ho azy mitombona koa ve zay zavatra zay dia ao anatin'izay fialonana raha politika sy ny sisa tafiditra ao daholo ny zavatra rehetrarehetra aveko hoe fanontaniana mipetraka daholo eo tsy hanamariny tsika fa mpanara-maso tompoko ny vahoaka malagasy.
zay akafaingoaritsika dia isotro amin'izay tsika amin'y faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday ry piano atsaina 034 07 009 88 034 07 009 88 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo zany ny larana idirantsika ny zavatra mba iangaviana dia asoteny kely foana ho an'ny mpanala fanadinana sanakitsika daholo reny rehetrarehetra reny zay nda ho ariraisitsika ny antso voalohany a mirabanao tompoko ien tompoko mirabanao mampatrika dia miraba malagasy rehetrarehetra madame Clarisse avy aty Mermandrozy Vato ien tompoko ie sotra betsaka aloha elaela tsy ny antso ary ohatrany tsy dia salamalama kely raha fahasalamana tsika moa zany a dia tsika mpimba amin'ny filotaloha tsika tsy miezaka ny hoe andeha tsoty olona fa ny tsika dia mivavaka ao anazy nanao tsara iny olona iny dia izay ilay teniko taminareo teto foana hoe hazoazo halan-drivotra na inona zava-misy nefa tsy maintsy eo Andriamanitra mahita ary raha mbola Andriamanitra koa ny asa tsy maintsy tafaverinay tao filohantsika fa raha amin'izao aloha tsy misy niny natenena mampatrika tsy misy niny ny manatavy ny vatany a dia mameno ny posiny ataony zareo fa raha izany hoe fiainam-bahoaka izany betsaka mampalahelo ka mampatrika fa tiana kely fotsiny a asa zay vahoaka hiaraka iresaka amiko an'izany allo ia so nabetsaka ianao tao anatin'izay faneho-kevitra izay raisitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko allo mirabanao tompoko miraba tompoko datokry a aty atsindrano ien tompoko eny lefa makafaka anao eo a dia mitombo marina mihitsy le mialatsy no raisikely le teninao hoe mamantam-bolona tena sambatra ny fitondranareo pakakery ny fitondranareo fa tena mamantam-bolona efa napetraky ny fitondrana teo aloha daholo zavatra rehetrarehetra entina hanatsarana an'ity fireneny ity dia io moa le sandraisin-jareo fa tsy hain-jareo le izy tsy hainy mazava be mihitsy fa tsy hainy ao anatin'ny atao hoe heritaona lasaka kely zao a 25 septambra izy nandray an'io raha tena olona manana traikefa izy a nametrahana foto-drafitrasa be da be napetraky ny folo reo tokony efa lasa lavitra be efa tokony dépense lavitra fa izy moa fa efa nanalaina keriny tsy manana traikefa ka zao ny efa ran'le firenena ho an'ireo le mpanohatra ny fitondrana teo aloha zany hoe mpanohatra ny filora joel le nilaza fa hoe tsy zava-bitanareo io le zavatra napetraky ny filoa dia zava-bity le zavatra rehetrarehetra na io resaka bafin mandriseza io aiza zao ny fihefarany efa nametraka an'le hoe anavao ny fatsona rehetrarehetra ny filoa aiza ny efarany io ny mpanao solaire rehetrarehetra manerana Madagasikara efa anampiana ny jirama aiza zao le izy tsisy mandeha amin'izay lony mihitsy na ndray zany hoe mazava be mihitsy tsisy le traikefa zany loha de zéro ny ao amin'ny assemblée ny filoha de taliny anadokadoka fotsiny an'le filoha amin'ny fanavaozana sanatria ohatran'ireny mpife manaraka fanjady ireny rehefa misy mission ana filoha amin'ny fanavaozana dia inkio ny filohan'ny antenimera manaraka dia manadokadoka matahotra ny ngotany filohan'ny fanavaozana hoe alao ravaina rangana reo fa efa tsy tiany vahoaka ntsony eto a dia manontany tena mihitsy hoe inona moa tsy andravanan'io fampiaroaro amin'ny ratsy eo a satria raha anala ny filohan'ny fanavaozana dia mety amoaka sekre ny filohan'ny assemblée raha anala ny filohan'ny fanavaozana ny assemblée dia mety amoaka sekre koa eo zany le izy dia tsy mandeha amin'ny tenin'ny olona teo aloha hoe mihinana fotsiny sy anararoatra zay ngambany ka ho aiza moa tsika firenena malagasy eto alohatsika fa ny zavatra takinay dia hoe alefaso le fifidianana zao moa le fiona be pirenena dia tsy hita lohany tsy hita vodiny fa manjavona aloha tsy misy zay ny tena marina aloha tsy misy ozy izy ny fitenena dia zay sosisy masiso
ratsy be fa dia loatra hoe alefa fotsiny le fifidianany misy mitazona an'le hoe aleony aloha teteza mita 10 taona oa le rehetra ny député indray ny teny hoe tsy mahamaika le député Ankalamavona tsy mahamaika hono zany fifidianana zany satria efa mivadika efa mpiry indray zao le palitao mba mahamenatra mihitsy le rehetra zay le hoe alora ngaravai io assemblée io dia alefaso ny fifidianana fa miandry an'izay ny vahoaka miandry an'izay ny mpanohana filoha teo aloha zao dia miandry fotsiny zay hoe alefaso alefanareo eo ary tefanareo ny eo fa ny andrasanay dia alefaso ny fifidianana dia io zay manana valeur safidim-bahoaka ihany mitondra azy makasitraka anao monsieur Patrick saona betsaka ianao dia makasitraka tompoko andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko Madame Blandine aty Manakara ihany tompoko eny tompoko Madame miraba tompoko efa hoenao fa toizo ny teninao a kopatanina anareo Manakara eny tompoko Allô ataovy moramora le radio anao fa varina mihaino radio ianao varina mihaino ny teninao ianao dia miverina any tonga dia toizo ny teniny toizo ny faneho-kevitra tonga dia toizo Madame Blandine zao tompoko ambarako atsika manino koa ny ravanany ina moty Michel Terra tena ninona ny tsy ny ravanany antenimera satria agnatony dia tsika malagasy tsy voazana tany zany fa voazana saina dia fitiavan-tena no manjaka sy manapaka tsy misy olona hanao ninina zany mihitsy eo tsika foana ny veran-keto fa raha io botsotra fantatry loatra ny zolony antenimera pirenena io ray fototany taminay io zany filiara fantatry daholo io fantatry tsara io olo io ka tsy zavatra miafina mihitsy ny zavatra ataondro io fa izao ninina ataondreo eo fantany eny zavatra miandry anazy zany agnatin'ny tangavalin'io antenimera satria sisy vola rehetra manao propagande anaratonany dia aleo zany la ny andro fotsiny mahendrika ny fantatra n'iny zavatra hita maso zao miariary ny adisireo fa tsisy fitiavana tanindrazana zany ny io olo indrindra fa io olo io fa fitiavan-tena mipetsaka dia rehetra samadika palitao reko moa miaro nykonditsiony koa satria hita fa fitiavan-tena no manjaka hoe raha itsika ny tsy magnaraka ny dreko ny tia dia samy miaraka ho afaka daholo tsika dia andresika miaraka mipetitra amin'ity olona ity la io olona filana teny merapirenena eo neka tsy lasa député raha tsy teo mifandry radio ary izy aloha fahavaly io dia fa reo magnarakaraka an'izany io filohan'ny mpanavoana neka tsy arabakolo ny raha valymanana io amanao moa tsy andraka ny volon'olona razam-beny volon'olona no mitakana amin'ny firenetsika amin'izao fotoana zao fa titsika fa tsy ho lehilahy io razam-bony fikolokolo razam-beny pakanlala tsy colonel Mikael mihitsy mitondra firenena fa raha valymanana nastiana anaty tena zavatra zany ny marina ka sary-bakolo io mipetaka eo io zany ny tsy tenenena mihitsy ireo fotsiny regny olona apetrapetra ndray sonona mimeraka be PDS sonona ny atolotsy teto mba hanaovana nify maky ny isan-karazany ia isaona betsaka ianao atao anaty faneho-kevitra ndrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko Patrika madame Lydia ihany avy Ambatarazaga raha mba igolo moro kopatanaka ny atsanaka rehetra ny tompoko ay rasanao iala kely fa ohatrany ratsiratsy kely ho any zo aty aminay aty am'izao am'izao mazava eny tompoko kopatanao anareo any atsanaka rehetra eny tompoko kopatanana anareo any Antananarivo namafimafy kely any le teny mama teo io tena nahita mama fa tena zanaky dada io zanaky dada manao ny zavatra ty aminay aty fa hitany izy ohatrany hoe iteny zany ny tena hoa dia hoe ohatrany hoe favaly politika ny tena avelako eny amin'iny hiditra kely amin'ny tenam-pirenena hoe hiditra amin'ny ataovy amin'ny chef-tokotany le izy matatra izy ireo tena matatra izy ireo fa tena
na sivopokotany ary fa tena tsy lanin'ny zanaky dada tsony tena tsy laniny tsara mihitsy de matatra izy ireo raha no fividianana zany ety amin'ny sivopokotany fa hoe inona ny maromariky raisana na ataovy maromariky raisana ataovy le fividianana famijaly ny vahoaka malagasy mitodika amin'ny misy coronel ataovy le fividianana misy coronel fa tsy hoe alana io ndray hoe inona moa zany tiako tenenina hoe misy saotaotaka ndray ve zay vao anao fividianana ve misy coronel ataovy le fividianana ataovy araka ny tiany vahoaka le izy zay zany tadiavy madame Lydia Betty Ambatrazakana Mbahibo mora rankoroma ataovy le izy misy coronel fa tsy hoe tiako ty de iritiko 5 taona ty de iritiko 5 taona ikeko vitanao i 5 taona fa nefa kosa tsy arakaraka ny eritreretin'ny vahoaka malagasy le izy tsy arakaraka le eritreretin'ny vahoaka malagasy le izy de eto ndray tsika mifaminetsiny hoe inona ty zavatra atao ty fa ataovy araka ny tokony izy ataovy any amin'ny fokotany aloha vidio fokotany de vidio ndray koa mbe ny tanàna de avy eo amizay mifidy ny filoham-pirenena atsika de mazava ny lalana zay misy atsika aloha fa sarotra be io raha ohatra ka mbola ritinao anatin'ny 5 taona ikeko fa iritra n'io anatin'ny 5 taona anao fa nefa tsy mety misy coronel tsy mety fa ataovy araka ny tokony izy io fa mikakaiky ny vahoaka malagasy na ty aminay aty ary araka ny fanohikevitra anay teo zay mbola tsy diso fanohikevitra izay ty atao beva tsy diso mihitsy zay fa tena zavatra mahitsy ny atolotra anay eto fa ataovy tsara le lalana ombana makasitraka tompoko so nabetsaka ianao de makasitraka tompoko aitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko io ny tompoko de miarabana fanaraka ny tompoko elana siny moa de mandray anjana iza moa de avaiza azafady aty Amazorify zay iza le miantso ny Arvoly aty Amazorify eny tompoko zay moa de mpanaraka ny président Ibrahim foana ary malahelo zay amin'ny teo-davamisy hoe ny rano ny jiro tapaka foana zay ny zavamisy nefa ny atso amin'izao zany tena mampalahelo fa zay atekaiky ny primature ety tsy mba tapaka jiro so rano zany fa zay tena mijaly amin'izao vanim-potoana zao de maninona koa moa tiako tenena jiro koa zany lasa lafo be raha 9,000 ny jiro ny tokony falohanay lasa 4 alina mahery de vajereo re tokony andraikitra anareo mahalala mahavita io vajereo mangina aloha tikatreto de hita eo ny raha-pirenena fa Andriamanitra tsy andro zareo andro fa izy tsy maintsy miseho foana zany ny zavatra marina sy ny zavatra miseho araka ny ten'Andriamanitra tsy miafina Jesosy tsy takona Jesosy fa ninona zavatra fenina any amin'ny faralalina mbola aseho an'Andriamanitra fa manova marina ihany fatra zinga tompo so nabetsaka ianao de makasitraka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy fa isitsika indray ny eo amin'ny orange eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko ataovy moramora le radio ataovy moramora le radio ataovy moramora le radio anao azafady ataovy moramora mihitsy le radio anao azafady zahay de mitenena am'izay le radio ny atao moramora le radio ny atao moramora fa tsy eny tompoko miraba tompoko
rehetra Sara le dia somadinika nena tiako tenenina agasykely aloha ataoko ambanimbany zay mihitsy ary ay tsapanao le izy le radio atsika atao moramora tena ambany mihitsy mety ve zay mbola ambanimbany ihany eny mbola misy zany atao moramora mihitsy ataovy raha mety araiza atao eny raha mety araiza atao eny mihitsy raha mety zay eny to lavitra mihitsy fa tena farany ambany de nitiako tenenina aloha indrindra aloha tena mitsotro zany mitondro daka tena mitaintaina mihitsy nareo rakizy ianareo mpanavaka rehetrarehetra amizao fotoana zao mba ho totosanareo soma tsara ny examen zay ataonareo mba ho salama tsara ianareo de ohatr'izay koa ny ray aman-drenareo tsirairay azy tamin'ny tebiteby ny ray aman-dreny miala jaza mandeha etseroa ny problème tsy fandriamana isan-karazana atao satria nareo rakizy no azo ny firenetsika mahita tsara nareo zao amizao ny olana misy eto amin'ny firenetsika mahaiza makalesina rakizy mahaiza makalesina eo amin'ny fiainana na amin'ny sehatra iny na amin'ny sitriny fa de mitondra mbavaka nareo zay tosa nareo sa allo réseau angamba avy any aminao resaka réseau mbola ho ianao nefa eny to eny to manaraka izay ny tiako tenenina mahakasika ny resaka faneho-kevitra ara-politika za manokana tena malahelo amin'ilay toe-tsain'ny député Ntalamavony hoe andeha hanao fanadihadiana parlementaire mahakasika ny resaka jirama fa taiza nefany député efa ohatrany efa nanana mandat maromaro ihany ny député Ntalamavony taiza hatramin'izay tamin'ny fiolana resaka jirama ity naninona ny nanao enquête parlementaire hatramin'izay de hoe ao anaty fotoana président radio de mba ahafahana misilelaka de maharatsy de rehefa izao nataon'ny président radio sy ny fitondrana radio tamin'ny resaka jirama io fa raha tena sanareo ataovy taboy fotony ny olana jirama de reo olana resaka carburant reo de reo olana resaka karana manantanana amin'ny resaka jirama ty reo de tena hoe raha tena sanareo de atao fantatry ny vahoaka de mandraisa fepetra sy fa tena hoe vahaolana maharitra somande resaka jirama fa tena hoe taboy fotony le fotontsaretina mba ahafahatsika miala amin'izao olana jirama zao sy vahiny satria raha ohatsika ka mbola tsy hanao an'izay de taditsara fa nizany fitondram-panjakana eo ary na n'olo ministère tsika de verina foana olana io cercle judiciaire fiazetsika samy malagasy ka tabahoy fotony le olana resaka jirama fa aza entina amina resaka fankahalana tetavana olana ahafahana manaraty an'le folo teo aloha mba ahafahanareo manakana azy hirotsaka eto amin'le resaka fifidianana zay ny amin'iny fa tena hoe manantena fahatara-tsaina fahatara-po tena fitiavana tanindrazana sy fitiavana ny taranaka fa tsy zavatra resaka amina resaka valifaty politika sy fanenjehana politika de nanaovanjavatra makasitraka meze mampasy reky so nabetsaka ianao de makasitraka indrindra tompoko 032 91 920 034 07 009 88 eny tompoko miraba tompoko salama tompoko miraba tompoko saika vanikevitra kely amin'le resaka rahapirenena eny tompoko izy moa zany raha iza moa de avaiza azafady eko tamin'ny radio rahavava ray zay iza de avaiza azafady mamy avatsesa-potina mena re eny tompoko eo ka resaka niny hoe resaka mitondra fitantanana firenena efa nanomboka taloha be tsika zany efa nanomboka ny fahasombana raha rako tantaran'le rahavata ao amin'ny radio rahavava ray zay toany ny zavatra nampalahelo tao amin'ny androntsika taloha teo de le voaniala teo président ravelona de isiny tsika malagasy no serasera von'olona ka saika mba zay zany tiako any hoe samitsika malagasy mieritreritra rehefa mifidy ary mifidiny le olona tena ara-dalàna de manaraka zany allo maheno tompoko manaraka zany resaka dio
ary atreto moa zao zay de aiza moa le tsika raha le jirongola anjara filoterenina taloha reny le jiromora fa aty aminay zany a efa lasa ny anaraka nefa ny raha misotry jiromora efa telo vola zay ka tsy mampieritreritra anay ahoana mba fivarahany reny satria ny jiramato mitako fakturana jiro tsy aloha tsy aloha fa konovana atao compteur 75 000 par mois de zay mba angatahana fanazavana kely le jiromora mety fe le akanjo jiramanina io fanao compteur 75 000 par mois zay fotony zay misaotra betsaka toa soana betsaka ianao dia makasitraka ndraisantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko eny tompoko miraba tompoko eny tompoko madame Vololona vaty amin'ny tokotanin'ny kianja Mbovokely eny tompoko manana ny faniriana zany a esorina ny président tokotany sy ny komity rehetra ao anatiny gataka fividianana ny zahay satria na ny président na ny olona hoentina dia ny komity dia manao diktre lehibe ka irina iny anaovana ny fividianana amin'ny président tokotany dia misaotra tompoko sorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko andrasantsika ny antso manaraka 034 eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko miarahaba ny mampatrika ihany koa zay falotra ny fandaharana ny fanehoan-kevitra tinao entina zao dia makasika an'le resaka firama koany antenera firenena hoe tsy verivery a ny fanaovana an'le ankety parlementaire fa mety aritra fotoana maharitra zany hoe efa mampiomana ny sainy malagasy aby izy tsy voaka verivery dia voaka tsy le fanaty adina dia zao le fanontaniana petraka zany toan'ny antenera firenena lera fanoan'le fanaty adina hoe efa heritaona lasaka kely ngenareny teo hoe ao anatin'ny fikirana fanavoazany ny olana fotoka nanongananareo filohan'ny rajoelona dia hoe jiro sy rano zany hoe raha vao niakatra teo fitondrana zany nareo avy hatrany dia le resaka ankety parlementaire tokony misonareo avy hatrany ny tapatapa dia tena mbatonazaka tamin'ireo karana izay famaty jiro jirama fatatioarina kely rehefa lasa filohalefitry ny antenera-pirenena tao amin'izay a mia iny nanginy izy tony teny zany hoe mazava ho azy rehefa misosy angambany dia aleo mangina sao dia mahita rahana hatreko faroa manarak'izay manokana ho an'ny député ny manjakandrina zay dokotera tsokononoko anarany hoe fandrehetra dia mahafatazany za dia zanaky manjakandrina ao ihany koa tsy manamana fanaonareo ao avy any manjakandrina tena tsy zavatra ataonao mba miavo ho an'ny distrika manjakandrina ao amin'ny antenera-pirenena io ny zavatra teneniny filohany fivoy a dia lehibe ny politika anareo mianatsimo ny zavatra teneninao mianavaratra tena mety zao fitondrany zao tena manao ny asa tsy fanavoazany fa raha ny amin'ny distrika manjakandrina tsy manao ny asa zany ny fanavoazany makasitraka soana betsaka ianao dia makasitraka tompoko eny tompoko mirabanao tompoko allo miraba tompoko madame Clarisse lefa te any fa somary lany crédit mampatrika eny tompoko ia ny zavatra azoko tenena aloha zao dia hoe ny anahy moa zany dia tsotra kely zany fanavoazana zany aminay tsisy fahavoazana misy izy amin'ny malagasy rehetrarehetra eto Madagasikara zao ny tsy malala any amin'ny fomba zay kely indrindra ny tena allo resaka réseau kosa amin'izany resitsika aloha ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko rabanao mampatrika eny tompoko tatiko israka ihany ty aleo evitakely aloha mampatrika voalohany izy aloha dia mampahery an'ireto zanakitsika zafotsika reto anao fanadinana baccalauréat reto mangataka n'Andriamanitra mivavaka ao an'izy rehetra reo nisy izy ireo
na miantotra misy bebe masy eo anatiny io fahalalako anazy a ankizy keliko anatin'izany amraty sanjondranjony tiako tenenina mangataka ny fanamasina rakizy mivavaka ho anareo zay fanamasina foana angatao a nolotaina zareo mifampianatra azatoka tsara indrindra miaraka amin'ny Jesosy Kristy de aza mitaitaina aza matahotra fatao voatranareo manao fanadinana isan'andro ihany io fa zany hoe mahasamy hafa azy hoe hizingaina amin'ny fanadinana farany nareo de ataovy hoe zandray tsy nahiko resy zany fa tsy maintsy mandresy satria Jesosy miainako ary ny fanamasina manolotaina sy mitary-dalana ka ny vokanao satana raha nakorotana ny fiainana amin'ny fianarana izay ataonay dia mba mora neny zavatra ataonay sy ny fampianatra dia manara-masonay dia mba le amin'ny raha resy dia mankasitraka anareo rehetra ho afaka sy matsara rakizy zay dia mahireza tokoa manaraka izany koa dia atao mikiraraha-pireneny akatoaviko daholo ny tenin'ny Bakomana na daholo ny tenin'ny namana rehetrarehetra teo na ny ravavy na ny anadahy zany indrindra moa le teny ranadata ny tsindrano teo loloha teo tena ny teny saika ho teneniko mihitsy ny teneniny na tamin'ny herinandro teo fa tsy tafiditra kanto moa misaotra an'Andriamanitra sy ofa tafiditra fa nyty foranty amin'ny lofokotany aloha voalohany indrindra rehefa tenenina foana moa iny hoe efa tsy akasitan'olona le fanenjena mba mahaiza manaraka izay nareo ry zanaky dada ry dada ny ray aman-drenindreo amin'ny timareo aza forsenareo le olona hiditra ao anatiny io satria ianareo nareo tene nataony teo aloha ihany ozy izy le sekretera général nareo iny za moa ty anonona anarana no ataonareo am'izao satria reo nanenjinenjy zany de nefa ny areo mbola ao anatiny izao ataonareo zao ka nareo tia zany mazona ny filany nataony teo aloha ihany zany ataonareo ka nareo aza manantena hoe lasanareo faso tapaka lalan-dra eo tapatena nanenina ny filotererenina dia mampalahelo satria izy tena hoe miezaka ny toratsiana bosy alohaty nefa lefa voazana ola izy fa tsy fanavoazana tamin'izao olo ataony dadanareo sary bakoly lehilahy ikolokolo eo fa izy nefa manao propagande erany rehetrarehetra io fa tsy mety izy no manany tsy naifireo nykondreo ka zay ny toko sao tapatendreo efa voakonikonina ho any ministry ny fanavoazana sy ny debenseny averibery-poana efa vita vovosi ny ronireo fa sao dia meratra fotsiny ao nareo fampogapesaka ny olona irota teo fomba ny any am'sy tanina moa dia tokoresaka tony amin'ny député hoe raha vo fotsiny reo fa tsy mety raha vo koa ny any amin'ny ny any amin'ny HCC fa tsy mety dia moa efa neoka misy fanafaka foana satria tsy mazaka ny marina rehefa tenenina satria ao daholo no ahitana ny raha rehetrarehetrarehetra fa aloha dia amin'ny raha sy misy ny fividanan'ity raha ohatra ka misy fa raha ny tokony izy dia référendum na ny tena tokony atao na ny lehibe ny FFM ane zao mampalahelo hoe tsy tantotsy dia atao efa nazo ny 150 millions d'ariary zareo tsy tampamenatra fampidibirina na dia efa miezaka ary velo fa ny angatana aminareo raha mbola minareo ka hiditra ao anatin'io tonandoha io dia arovy amin'ny rariny sy misiny dia aza manaky misy zay tenin'ireo rehetrareo fa nareo ray aman-dreny azaina ara-panahy ianareo zay tiako tenenina fa mariny zavatra tiako tenenina fa mba ho an'ny arzelo fa sotan'Andriamanitra aloha za fa tafiditra mampatrika fa tsika mianadaly ny fampiresaka ndre mandeha tamin'ny anina mitokany fa mbola betsaka resaka fanaovatsika so nabetsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko andrasantsika ny antso manaraka 34 07 009 88 032 91 901 20 iny tompoko miraba tompoko misaotra betsaka tompoko dia miarabatsika rehetra fandaraka ny fandarana mokajabo razafindrany anja avy aty maronjetra marina le teny voalazanao teo monsieur Patrick ny hoe rehefa manao ny marina anao dia be dia be ny fahavalo marina io raha nanomana ny fivoreny sadeka iny ny fitondrana Androajoel ary nanomana ihany koa ny fampidiana ny kabetsy ny mpanjaka-toera sy ireo mpiara-olona taminy sy nandamina zay zavatra rehetra ampandrosoana ny ty firenena ty ny fitondrana Androajoel
ireto olona mitony tena mitondra ny fanavozana ankehikiny reto a miketika ny anongam-panjakana. Efa tamin'ny 2023 tamin'ny fifidianana iny a no efa nikonokona ny fitondrana anongam-panjakana io zao fitondrana fanavozana zao. Fa saingy mbola mpanao politika tamin'ireny no nanao ny tiany nataony ka menatra ny kapisaty raha tonga dia hiditra anongam-panjakana tamin'ireny. Fa tamin'ny 14 octobre 2025 iny kosa hitan'izy refa le tanora ny tanora Gen Z no nietsika dia nahita hevitra tamin'izay a ry zareto amin'ny kapisaty a nandrongana iny fitondrana iny. Atika be ny hevitra fa hoe tena zany hoe jiro sy rano tapatapaka zany tena fanonganam-panjakana tamin'iny. Zato fa mbola mandeha ny eritreritro fa misy zavatra hafa misy a ambadika ny nanonganan'izy ireo ny Andradjoely iny. Misy hevitra hafa ivoaka ihany ny marina amin'izany a amin'ny samby izy nanonga-panjakana tamin'iny ihany a ho isy zavatra tsy fanarandare dia isy amoaka io secret io a ireo antoko politika na fikambanana ny retsikobakobatra amin'izay samy fanonganam-panjakana iny. Sy ny jiro sy rano ihany fa zavatra symbolique iny tsy jiro sy rano iny fa misy zavatra hafa lalina misy ny fiaverako azy nanonganany Andradjoely iny. Fa ho hitantsika io ihany ny marina fa ny marina tsy mba maty a tsy maintsy vaingana foana ny marina io a io voabaraka io izy tsy mitara. Misaotra tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko. Eny tompoko mirabanao efa hoanao fa mitenena solotsika antso hafa fa tsy miteny izy. Eny tompoko miraba tompoko. Kopatanina ao anareo amin'ny bongo lava rehetra any. Eny tompoko. Elo tena matsapa fa hatramin'ny lampresa Andradjoely tena fotsy aranga bongo lava. Ary manatena koa zahay fa mbola hiveriny izy. Zay ia isorana ianao a. Eny tompoko miraba tompoko. Miraba tompoko. Eny tompoko. Maheno? Efa ao ianao fa mitenena. Eny tompoko to moramora le radio anao dia mitenena. Madame Lana vaty Ambomamory. Eny tompoko. Efa ela misy any teny satria ohatra hoe marary ny fo zany nagnano an'ilay zavatra misy amin'ny ataon'ireo mpitondra reto. Fa raha mijery azy aloha dia olona tsy manana programa mihitsy ireo olona ireo tonga teo. Satria ny zavatra rehetra vitany teo aloha ihany no savin'iny zareo. Ohatra n'izay zao tamin'ny présidentielle propagande iny taty Ambomamory dia tonga taty ny président Radjoely nanao propagande. Dia tamin'io izy no niteny hoe anao ny flyover fa mampalahelo nareo amin'ny fitohanan'ny fiara. Dia zao aty tamin'izany angamba naheno daholo na ny film na ny TGV izay nanatrika izany fotoana izany. Dia amin'izao fotoana izao zareo indray no mibetsaka indray hoe hanao ny flyover. Dia mampalahelo fotoko ilay zava-misy satria tena ara-tsy-panahy mihitsy ny ataon'ireto le mpitondra reto. Allo? Maheno e, toy izy miteninao. Dia ny zavatra ataony teo aloha ihany iny migedavedany zareo. Dia resaka téléphérique io tamin'izany koa zay nanatrika ny kanan'ny président Radjoely ny téléphérique iny teny Ivandy. Dia zao ataondreny efa mivavany zareo ny popoka ohatra n'inona tamin'ireny io raha tsy efa manahirana dia mbola anao an'iny izay. Tamin'ireny resaka bus be le photon reny nandeha tamin'ireny mihitsy zay nanokana ny lalana ho an'ny Tamatavy iny, lalana ho any Ambohimanga iny. Dia zao ry zareo indray nivesy amin'le bus. Dia mampalahelo tompoko ilay zava-misy fa dia Andriamanitra mahita ny zavatra nataon'ny président ity fa izay aloha dia tena nakasitaka an'iny mihitsy ary ny zavatra nataony
na présidentielle na inona tapaka mihitsy be nandeha nanatrika an'ireny fa dia samy maheritsika fapetraka n'Andriamanitra tompoko ny fandehan'ny fiainantsika eto Madagasikara eto. So nabetsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko. Resitsika ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Victoriana de Katsu. Ino tompoko. Mba saika hiteny kely ho an'ilay olona izay miantso ireo mba ampidinitra. Ary fa tena mitabataba be mihitsy ny alohan'ny antso zany ianao dia mba ampidinina ilay radio. Marina mihitsy zay. Manderaka be ilay miaina anazy. Ino tompoko. Ilay radio ilay olona miantso zany. Ino tompoko. Fa voalohany mba titeny an'ilay député ilay Vorolava isan'andro eo amin'ny antso ireo satria mahina moa tiako tenenina. Ary izay ny sy fidy anareo tsoa fa alohanay indray no fidy chef pokotany hitondra anay satria chef pokotany mahalala ny marary anay tia anelangelatrana aty fa nareo solombavam-bahoaka izany dia anaty birao dia manatavy kibonareo ao satria nareo tsy mahalala tsy mahita marary ny vahoaka fa tonga ministra ny ana dia hoe bravo inona bravo efa nareo kibonareo no hoaninao dia mangataka izay eo amin'ny fitondra amin'ny fanavoazana eo mba atao ny fividianana filoha-pokotany fa tsy ekenay vahoaka izany hoe filoha-pokotany tendrena tsy mety aminay vahoaka ny filoha-pokotany tendrena fa aleo izay fidy anana ny zoanay malalaka tsara fa tsy teriterena ny zavatra tsy dikany any izay vahoaka. Aleo rangahy izay lamina ohatrany teo aloha tena marina nareo vao mpitondra milaza mahavita ahoatra fatazanonay raha ohatra hoe inona izay zavatra vitanareo ao zavatra vitany teo aloha ihany marahanareo nefa tsy vitanareo ara dia laza nareo mivory ary mivory ary ny volam-bahoaka tangorinareo isan'andro isan'andro dia izay mampatrika fa rehefa avy indray miverina. So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Lasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 032 91 901 20. Ino tompoko? Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Ino tompoko? Mety ve miplasyko? Plasinao any aloha zany tsy hitako fa henoko tsara ianao zao ino tompoko. Efa miala lavidavitra le radio sady efa nataoko farany ambany. Ino tompoko? Isika moa mampatrika mahatonga le resako reto fitondrana reto zany dia mamita bahoaka ary tena tonga dia mamita bahoaka tanteraka mihitsy. Milaza zareo fa mahavita tsy hitako izay vitan zareo ary raha tena nahenonareo tao teo amin'ny 13 Mai tena misy orinapeo any milaza fa hoe voatonga eo fitondrana izay 3 volana dia mivay olana Jirama io hatramin'izao dia raha vao miteny reny olona dia lazaina hoe vao 7 volana ve vao 9 volana ve fa mety tsy ny fitenena ny tiliara hoe sagnana ve ny olona aminareo sa adala fa maninona fotsiny nareo rehefa tsy mavita raha tonga dia miala izay mifantatray fa ny fitondrana efa nety teo ary nafinaritra tsisy zavatra tsy nisongadina ary tena nampiorokotritra ny vahoaka tsy nampiorokotritra moa zany fa hoe nampientanetana ny vahoaka zany fitondrana radio izany tsisy zavatra nanahirana teo manaiky ahako tsy tena tomombana tanteraka hoe misy ny fisondrotana ny vidikanina sy ny karazany nefa ohatrany mbo metimety ihany fa amin'izao midina ny vidim-bary kafe zoto anankiray izay tiako tenenina eniny vahoaka rehetrarehetra teo 500 efa zato tamin'ny andron'ny président Rajoelina ao anatin'ny 9 volana izy zao lasa 300 sy 1,000 malala ny zany daholo ngamba ny olona rehetrarehetra zany hoe zavatra atao hoe mety ny jiro sy ny rano tena mikaikaiky daholo indray vahoaka rehetrarehetra zao dia inona indray ny excuse-ny zareo lazaina fa hijery izay tena zavatra marina ao amin'ny Jirama io hoe ripety rakotiny izany vahoaka malagasy olona nigadiny reny izy mivady reny ny zanany raiky ny masery mbola président Rajoelina namoaka ny reny nefa amin'izao indray izy indray manendika amin'ny président Rajoelina mba matahorana Andriamanitra ripety rakotiny aina fotsiny teny ataoko anareo raha mbola tsara nataony rangahy iny marina tsy mba maty rangahy fa tsy maintsy mbola tonga iny filoana iny ary izay ny atahorany le be ny tanàna moa sa député amin'ny Betroka le Randrena sy ny mpivadibadika palitao io
misy olona-peo koa ny teny hoe tsika zay nahazo fotombotsy tamin'izao fitondrana izao ambesy tsara fitondrana io ka tonga tsika dia latsaka ny andavaka ary tonga dia asa zay azo tsika raha ohatra ka tavaverina eo rajoelona zany ve dia mba fomba fitenenana nefa ianao solelaka be tamin'ny présidentna iny hitanay daholo eny reny sarinao rehetrarehetra amin'ny tele sy fanatsaratsaraanao ny rajoelona taloha reny mialatsiny aloha atokilalaondazy ty fireneny ty mijaly vahoaka madinika rangafa rehefa tsy mahavita nareo mialahy aloha hiverina amin'ny foloanay fa iny ihany mety aminay tsotra tompoko saona betsaka ianao dia makasitraka tompoko andraraka sitika ny antso manaraka eny tompoko miraba tompoko allo 034 07 009 88 eny tompoko mirabanao tompoko allo manao tompoko miraba tompoko Michel tia Dego ity a eny tompoko mirabanao kopatana ho anareo any Dego any resta calma fa ny ambarako ny vahoaka mpanaradian'ny Rajoelina misoratany anatin'ny liste électorale zay tena liste allo resaka région angamba tapaka avy any aminao le izy eny tompoko resitsika aloha ny antso manaraka miraba tompoko eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko skaitepanotokana eny tompoko antoko tena hoe tsy le olona ny tsemboka ve ny tokony isorana le teny kanta rovotra pataloha nanao ny ainy tsy ho zavatra nanangana zay vao vita le zava-bita zay le ny tokony isorana voalohany le olona ohatra hoe manao trano dia zareo ny isorana voalohany satria vita le trano ohatra misy mila intely any izy dia normal be le continuité de l'état raha ny fahitako azy ka satria efa zareo no mitondra dia tsy maintsy devoiran'ny zareo kosa aloha manohy an'le asy raha ny fahitako anazy dia le député be fangatahana tompontsoa be reo nefa tsy dia miasa sady mpamadibadika palitao be zay zany ny tena fahitako ny asan'ny député mbola vitsy zany ny atao hoe tsy tanindrazana raha eto Madagasikara fa le tiavatena zany ny betsaka dia androany midoka dia raha pitso manaratsy zay zany ny toetran'ny député dia le resaka fifidianana ohatrany tsy mbola mamaiky iny fa mbola miandry décision le flou teo loko iny raha fahitako anazy satria samy malagasy daholo dia mbola be dia be koa ny olona manaradia azy dia miandry le décision fa tsy azo atao totoa be hoe avy tany dia roso avy tany amin'ny fifidiana dia le resaka dirsany aloha efa mandre joli be le dirsany tia mpamitokana tena tsisy problème tsy mihitsy dia mila manana faharitana kely zany tsika raha tianana ny soa fa za fa ny teny aminareo foana hoe efa namelesina mihitsy eto hoe aza matoky olona zany ho anareo fa zany efa navoan'ny flo teo aloha iny ifimpiry zany naverika hoe azy namanamana ny be dia be teo tombontsoa io androany midoka rapitso manaratsy dia le hoe androany ahoana rahalahy fa rapitso fantatra hoe nao zay le izy dia mamelesina foana zany zay mba tsisy ny ohatr'izao intsony mba tena safidim-bahoaka amin'izay nipetraka fa tsy hoe androany ui rapitso indray dia non dia tsy fantatra tsony na zay range mba fanina koa manaraka an'le toedrarano le ataon'le mpanao politika satria efa tsy hainy intsony ny tena tian'ny mpanao politika atao misaotra sorona betsaka ianao dia makasitraka tompo antsoroa sisany raisitsika antso anakoroa eny tompoko miraba tompoko Jean Victoriane Patricia eny tompoko mampitoeray minitra ianao raha misia ary dia manao an'izany fa raha miandraky velona zany fa nanao soa maro mivaokateto Madagasikara trano kely indrindra ary trano lehibe indrindra ianao ary zidoka ohatra ny tsy bitare ohatra n'izany ianao fa hoe mitsangatsanga ohatra ny lelon-data hoe zany toe-tsainanao zany fa ovao matony ny olona mitaraina mitirahatotony dia maharary azy zavatra zay ngambangamba ny fiainananao ngamba tena mety aza dia manao olona ohatra zany fa tsy mety fa tapaka avy any aminao le izy antso ray farany ary ny andrasantsika 032 91 920 034 07 009 88 ianao zany no antso raisina farany eny tompoko miraba tompoko aloha hoan'ny hafa kosa aloha aloha hoan'ny hafa mihitsy aloha aloha mba hoan'ny hafa indray fa manjary
antsoray farany zany eny tompoko tapaka koa iny anjasantsika izay antsoray farany zay ianao zany mamarana eny tompoko allo atao moramora le radio tena atao moramora mihitsy le radio ny atao moramora fa tsy le telefony ny tapahana fa nisika mihitsy ato azakazaka be ato mampisoa miditra fa eny tompoko ianao zany mamarana ny antso a eny tompoko meraba tompoko iza moa de avaiza azafady eny tompoko tenenina fotrany zany de leo le mpitondra teo aloha le toe le mpitondra teo aloha ele mpanoatra ny tiakatany sy le nampidiny flora-joelona ny carburant de ozy zareo hoe mangataka izahay ny ampiarana an'le verti de prix tonga eo fitondrana zareo zao hatram'izao tsy mbola vitany le verti de prix nandeha zay bombonina nataony flora-joelona nanakiana mihitsy rehefa anao ka eto amin'ny eto Madagasikara ilaina ilaina bombonina tsy mahita hevitra hoe manjakana rajoelona mbola bombonina nampiasain'ny florajoelona mbola mavondy an'io hatram'izao zay ihany tiako tenenina monsieur Patrick fa misasabizaka isaorana betsaka ianao de makasitraka izay ny antso noraisina tamintsika ry piano jaina makasitraka makatelina atsika rehetra tompo hitondra ny famitianantsika marana ny fandarana ry piano jaina voalohany aloha tao anatin'ny faneho-kevitra zay nentsika nentinareo teo moa zany tao anatin'ny finday faneho-kevitra dia ny hoe tany amin'ny resaka sefoko tany hoe fidiana ranirariny sy nintsiny a dia tokony ho safidim-bahoaka tokoa izy io ny afatra fotsiny dia ny hoe enoy le feom-bahoaka enoy le feom-bahoaka fa ary misy solom-bavam-bahoaka nge maremy feom-bahoaka zay mahasolom-bavam-bahoaka marina ve sa tsy marina ary mitombona ve sa tsy mitombona ny antsoantson'ny olona ny hoe alao fidina amin'ny filofoko tany dia mahasolom-bavam-bahoaka anareo a dia mba faniriana tokony mba accepteny zany fa zay ny tena lozika sy marina safidim-bahoaka io amafiso any anivo ministera sy ny karazany hoe alao atao safidim-bahoaka ny sefoko tany fa so sanatria mampifandrafi ny olona amin'ny hevitra ny zavatra miseho manko am'izao dia lasa miova amin'ny feon'ny olona taloha tena hoe matoky anareo député amin'izao fotoana tsy dia misy miteny an'izany so dia mbola manisy hevitra foana le olona mbola mametraka any hoe mahasolom-bavam-bahoaka anareo dia miandry ny réaction anareo izy hoe mba tafita tokoa ve zany tao anatin'izay fijoron'ny antenimieram-pirenena izay nieritreretina hoe ravaka nefa tsy rava fa mbola eo dia izay mahatonga ny olo-pirenena mitaraina miantso solom-bavam-bahoaka mampita amin'ny vaovao amin'ny solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny etaetam-bahoaka satria hono mbo fidiko nareo faharoa manaraka an'izay resaka jiramasy ny sisa zay ny ataoko hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy matsikaritra zavatra indray zany ny olona zao miresaka jirama misy ny telestar misy fatapatapahana inona ny fanazavana misy ao anatin'izay resaka marina le faneho-kevitry ny olona zay kosa aloha tena tsinginiko no hoe efa hoeritaona latsaka kely zay ary ny teny filamatra ny tondranan'io dia jirama resaka rano fatapatapahan-drano zao ve anao vao hanomboka anao enquête parlementaire donc zany ny zavatra nisy zany tao anatin'le izy tao anatin'izay fotoana zay raha heritreritra zany atsika ao anatin'ny famakafakana fotsiny hoe rehefa azo le fitondrana
Toetra tamin'le toerana ndao ampiasaina amin'ny fitaovana efa misy efa reto tonga reto, ahoana ny ampaharitra azy amin'ny asa dia manatanteraka nareo manondy asa zany mazava ho azy. Zao sendra ny problème. Donc zany sanatria mivava ve fanontaniana apetrakintsika zany natao vonjy tavanandro maika fotsiny zany anatanterahana an'le fanambiny eritreretina nanalana an'le filoha teo aloha hoe jiro sy rano, fatapahana jiro sy rano, mety ho zay ve? De zao le izy hita zao zany le izy misy problème miverina, misy eo asa inona ny fanazavana mety isy ao anatin'izay fanontaniana mipetraka ao anatin'ny rehetrarehetra zay fanontaniana mipetraka zay. Raha resaka hoe enquête parlementaire zay nge ho le tena ty kosa teneniko ny mpanao politika rehetra mpanara-maso vao ka vao miseho ny endriky ny mpanao politika anankiray dia samy manana ny olazainy daholo ny olona rehetrarehetra. Ny lalana ny diaviny ny olona iny tamin'ny sehatra ara-politika dia fantatry ny olona. Teo zao nisy député voatonotolona hoe ana enquête parlementaire sy ny karazana, fantatry ny olona momba anao sy ny lalana politika ny diavinao, mandraky tia ny androany ka aza tsiny raha ohatra ka mety ho maivana mety ho fenon'ny olona, na mety tsy fifampitokisana tsony, na mety tsy fantatro tsony. Zay le lesoka angeza be mila amboarina amin'ny fanaovana politika eto amintsika. Mila amboarina amin'ny fanaovana politika eto, ary le resaka langage politika io le problème angeza be samy manana an'izay tiany olazainy daholo na iza na izy. De tonga amin'le fitenenana an'le tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana mamosody hoe aty zao mandeha de mandeha misy fiteny ohatran'izany. Zany ny zavatra miseho anatin'le izy de lasa tsy mifampatoko tsony nefa tena ilaina ny vahoaka matoko mpanao politika ireo olona, ary ny mpanao politika natao hiasa ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena. Mifamatotra amin'izay ny fifampitokisana, fa io moa zany de 12 mpianatra Jesosy Kristy misy anankiray namadika atao de miverina tamin'le tamin'ny famakafakana ny hoe aza sasatra tsika marina ny hoe manao mety sy ny ana mety ho alan'olona, fa aza sasatra manao mety. Ny valiny zavatra ho an'ny olona manao mety sy ny tsara hafa mihitsy noho ny valiny zavatra ataon'ny olona manao ny tsy mety. Misy olona mety ho ampangainao nanao mety izy nefa aratsianao, tonga ny fotoana anankiray tsy eritreretinao mety ho menatra indray ianao manoloana azy. Ka ozy izy hoe aza mirona amin'izay fisainana izay tsika hoe andeha hanao ny tsy mety, aloha manao mety foana, aloha mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa, toy hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-dratsy. Tenin'Andriamanitra ngeza be zany ary tena amin'ny maha kristiana. Tsika koa be da be ny kristiana, tena betsaka raha ty Madagasikara ty azo lazaina hoe tanàna masina re olona raha ny tena fa tena mifanohatra ny zavatra misy. Asa inona re mahatonga an'izay? Nampitondra antsika ary milasa filoham-pirenena dia kristiana, hita taratra tsara hatrany amin'ny fiangonana hatraiza, manana ny andraikitra goavana. Fiangonana misy firy eto, ny toko-pivavahana misy firy eto, vavaka maraina atoandro sy hariva makany atendrombohitra maninona fifadikaniny etsy fifadikaniny eroa de raiko amin'ny kristianina rehetra zany. Fa maninona nareo député na mera na inona na iza, be da be ny kristianina, be da be ny olona mivavaka amreo. Fa maninona le inona zany le problème eto amintsika? Anjaran'ny olona tsirairay mamaly an'izany, fa raha ny tena marina
dia tokony ho tanàna masiny ty Madagasikara ty ary raha ny fiainam-pirenena dia tokony mba manana ny maha izy azy ty sehatra ara-politika tokony ho hita amin'ny feno fanajana sy ny fiainana hoe ara-politika tena izy fa inona ny manjoantsika asa fanontaniana mipetraka daholo zany amaranako azy dia ny eo amin'ny resaka ara-politika mila fanamboarana ho ny toe-tsaina mila fanamboarana ny rafitra politika mila mahay mifandray tsara ny mpanao politika amin'ny hevitra tsara tokony iraisana zany raha zavatra iray zao hevitra tsara tokony iraisana dia hoe tamin'ny filoha teo aloha zany zao président André Rajoelina tokony tena hoe voninahitrytsika malagasy Madagasikara ray manontolo hoe lasa filohan'ny SADC zany dia tena hoe toanana kay marina ihany rehefa neokevitry ny olona hoe misy tsy faly amin'izany dia mitady ny fomba rehetrarehetra tena mampalahelo sehatra ara-politika zany resako zany tena mampalahelo fanontaniana ngezabe ary entintsika isaitsaina raha ny zanakitsika amin'izao fotoana mandrato fianaratra mandrato fianarana ho an'ny sehatra ara-politika tsara ary ampiatra amin'ny fianarana tena nataony mety ho tonga amin'izany toerana zany ve indray andro any ka ampiatra ny zavatra tsara sy ny marina sa ho ampiakarina ho tonga eo dia sanatria ho adaraboka indray amin'ny sehatra ara-politika tsy izy